tafika amin'ny pejy ny fividianana posy indray isika manomboka eto. Afaka afaka ny folandro dia higadina amin'ny andro anatanterana ny fividianana ben'ny-tanàna sy tanolo-tsaina eto Madagasikara. Manahoana ary ny fiatrehana izay vonona be isika eto Madagasikara dia ho valintsika atao anatin'ity fanontaniana ao anatin'ity fanadidin'ity izay fanontaniana izay. Mizotra antsakany sy andava ny fanomanana ny fividianana izay ho toto-tsaina ndraiky amin'ny 3 Jolay avy izao hoy ny avy amin'ny Senita. Efa tomombana ny lisam-pifidianana tafakatra 4,707,400 alina sy 4,7 tapitrisa ny sampy-fidy voasoratra anarana ao amin'ny lisam-pifidianana na sipantsiny. Izany hoe miampy 2 hetsy raha oharina tamin'ny lisam-pifidianana ampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka tamin'ny taona 2013. Nandray anjara feno amin'ny fanatsarana lisam-pifidianana amin'ny fiarovam-pirenena hoy ny solon-tena premiaron'ny Zolombelona ao anatin'ny Senita Ramatoa Rafolo Sisoa. Raha ny tena marina dia efa tomombana avokoa ny rehetra ho izay teo ny lisam-pifidianana izay hitantsika fa mampiaro ny Zolombelona izay dia niezaka foana ny nijerin'ny olom-pirenena mba tsy ho hisy latsaka na koa hoe adino na hoe tsy tafiditra tao anatin'izay lisam-pifidianana izay dia nisy ny fijerena an'ireny olo ireny ny Senita manokana dia mijery akaiky an'izany dia niezaka foana ny napiditra azy ireo olom-pirenena ny taraina na koa hoe laza fa tsy tafiditra tao anatiny. Ankehitriny dia efa tomombana ara-dalàna koa izany lisam-pifidianana. Efa vita avokoa ny fanomanana rehetra ozintsika teo ny centre informatique du district anay dia efa nitondra izany tany amin'ny centre informatique régional izay manatota andreny lisam-pifidianana andreny tsy elakory araka voalaza teo satria dia efa misy fandaminana avokoa izy ireny misy fotoana izay araka ny lalàna no niezahana mihitsy nitratrarina tamin'ity fifidianana ity ary tsy nisy ataontsika hoe fasarotana na hoe niotra ny lalàna. Ho an'ny Analamanga izay tafiditra amin'ny faritra betsaka mpifidy indrindra dia mahatratra 5,707 alina sy 4,7 tapitrisa ny mpifidy voasoratra anarana ka ny 7,707 alina sy 2 hetsy ho an'Antananarivo Atsimondrano, 7,903 hetsy ho an'Antananarivo Avaradrano ary 3,902 alina sy 1 hetsy ho an'ny eto Antananarivo Renivohitra. Hatramin'ny androany dia mbola tsy tonga eny anivon'ny fokontany ny lisam-pifidianana sy pantsina. Miandro ny fahatongavan'izany eny anivon'ny fokontany samihafa. Karaha-pifidianana ohatra amin'izao mbola tsy tonga eto am-pelantananay fa angamba miaraka amin'ny lisam-pifidianana izay voalefa ny angamba ny karaha-pifidianana atao ato. Raha ny fahitako anazy aloha izany zao nitohatra ny taloha izany zao nitohatra ny ampiasain'ny olona dia ny vaovao izany ny tokony hanana amin'ny vaovao izay olona niditra tateo ary satria tohatra mbola miasa ilay karaha-pifidianana taloha hoe misy amatona maro mantsy ao anatin'izy iny raha tsy diso misy daty ahafahana afaka mbola manao fifidianana maro isan-karazany. Mikasika manokana ny karaha-pifidianana nambarany teo anivon'ny Senita fa ny karaha-pifidianana nampiasaina tamin'ny taona 2013 dia mbola manankera ao anatin'ny 5 taona. Ny mpifidy vaovao voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana no mahazo karaha-pifidianana amin'ity. Na dia izany aza izay rehetra voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana dia afaka manatanteraka ny adidiny amin'ny fandatsaham-bato amin'ny fifidianana ben'ny-tanàna sy mpanolo-tsaina izay ataony faraka amin'ny 3 Jolay 2013 ka ny karaha-mpanondro-pirenena amin'ny taratasy takiana ao anatin'izany.